Deuteronomia 3:15. Deuteronomia 3:15. Deuteronomia 3:15. Koa tandremo ny lalàna rehetra izay andidiko anareo anio, mba ahery ianareo, dia hiditra andova ny tany izay aleanareo olovana, ary mba ho maro andro ianareo amin'ny tany izay nanianan Jehova tamin'ny razanareo omena azy sy ny taranany, dia tany izay tondra dronono sy tantely. Fa ny tany izay efa hidiranao olovana dia tsy mba tahaka ny tany Egipta izay nivoahanareo, izay namafazanao ny voan-javatrao sy nandeha manontongotra ao rano azy tahaka ny fambolenanana. Fa ny tany izay efa aleanareo olovana dia tany be tendrombohitra sy lohasaha, sady mifoka rano avy amin'ny ranonoran-danitra. Haleloja. Dia tany izay tandreman Jehova Andriamanitrao, ny mason'i Jehova Andriamanitrao mitsinjo azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Haleloja. Ary raha iaino tsara ny didiko izay andidiko anareo anio ianareo, ka ho tian'i Jehova Andriamanitrareo sy hanompo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra, dia alatsako eo amin'ny taninareo ny ranonorana amin'ny fotoany, dia ny lohaorana sy ny faraorana, mba anangonanao ny varinao sy ny ranomolobokao ary ny diloilonao, ary ampaniriko ahitra ny sahanao ho an'ny biby fiomponao, ary hinan-kaniny ianao ka ho voky. Kanefa mitandremy ianareo, fa anao vao fitaka ny fonareo ka hivily hanompo andriaman-kafa sy hankohaka eo anatrehany ianareo, ary dia hirehatra aminareo ny fahatezeran'i Jehova, dia hanampina ny lanitra izy ka tsy hisy ranonorana ary tsy hisy havokatra ny tany, dia ho lany ringana faingana ianareo tsy ho eo amin'ny tany soa izay omeny Jehova anareo. Haleloja. Misy teny mampahery ao fa misy teny mampitandrina ihany koa. Rehefa mahintsika hoe hamokatra be sahanao, aniry ahitra, ho voky ianao, ny biby fiomponao ho tahina, dia faly be tsika. Fa misy fampitandremanao hoe tandremo, sao dia anao dia mivily hiala amin'i Jehova. Fa raha hivily hiala amin'i Jehova ianao dia hitapina indray io lanitra io, ary rehefa mitapitra io lanitra io dia tsy tonga ny ranonorana, tsy mahavokatra ary tsy misy fiainana. Ny zavatra tiana ampiaraka amintsika zany, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny mason'ny tompo izy dia mijery eo foana maninona izy mandavataona. Ny tany izay hidiranao dia tahaka tsy tahaka ny tany Egipta izay nivoahanao, fa ny tany izay alehanao olovana dia tany be tendrombohitra sy lohasaha, sady mifoka rano avy amin'ny ranonoran-danitra, dia tany tandreman Jehova. Ny mason'i Jehova Andriamanitrao mitsinjo azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Haleloja. Zany tokony omeny Jesosy ianao. Ny mason'i Jehova Andriamanitrao dia mitsinjo azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. 1er janvier au 31 décembre. Ny mason'i Jehova dia mitsinjo azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Inona ny mampanahy anao? Raha ny mason'i Jehova no mitsinjo anao. Mason'ny pastera ngetsy hitanao imbetsaka. Mason'ny pastera mety alahady ihany mahita anao. Raha be olona reo mety tsy hitany akory ianao. Ary lahady zay adiny 3. No mason'olombelona tsy dia hitanao matetika. Fa ny mason'i Jehova Andriamanitrao dia mitsinjo anao isan'andro, manomboka amin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafaran'ny taona. Raha mahazo n'izany teny zany ianao, ary raha miaina n'izany teny zany, dia tsisy tahotra ao anatinao, tsisy fanahina ao anatinao, tsisy tebiteby ao anatinao. Fa io maso io dia maso be fiantra, maso manazava anao, maso manala ny aizina, ary tsy hoe maso mijery fotsiny dia mijery amin'izao dia zay ny vivita, fa raha misy loza miaro izy.
Raha misy ny tafio-drivotra amin'ny feany io izy. Raha misy ny fitsapana mijery izy. Raha maratra ny fonao sy tsaniny. Raha milatsaka ny ranomasonao atsahany. Raha ao anatin'ny tahotra ianao atanjahany. Dia izay ny tena tiako lazaina amintsika hoe sambatra ny manana an' Jesosy. Rehefa manana azy ianao aza miozongozona, aza miembotra intsony. Fa tsika tsy nama izay miembotra ho any amin'ny fahaverezana. Fa tsika nama izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ary ny tompo efa migaranty hoe masoko dia eo aminao foana 1er janvier ka hatramin'ny 31 décembre. Tonga indray 1er janvier manaraka ka hatramin'ny 31 décembre manaraka, eo foana izy. Fa ianao tsy fantatra na eo foana ve ianao miaraka amin'i Jesosy. Fa misy izay le condition tato. Ny zanak'Israely rehefa navoaka tany amin'ny tany Egipta, nijaly ireo tao amin'ny tany Egipta tao. Ozy izy teo amin'ny 10 hoe ny tany efidiran'olo vana tsy mba hataka ny tany Egipta izay nivoanareo, izay no amin'ny fahazanao voan-javatra, nandeha mantongotra ao rano azy taka ny fambolenanana. Fa misy hoe misy arerana, misy atrotrana, misy avizanana, misy zioka, misy fatotra. Ary mavesatra, miady mafy, miady rery, mila famonjena, mila fanavotana. Fa ny tany izay omenanao izy dia ny mason'i Jehovah mijery azy. Tany mifoka rano, tany misy tendrombohitra, tany misy lohasaha, tany mavokatra, ary mahazo ny ranonoran-danitra. Raisina amin'ny zava-panahy zany raha lasaina bavy dia izao. Ny fiainam-panahinao zany tokony iroborobo be. Satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe toko izany koa ny teniko tsy mandalo maina zany raha tsy efa mavita ny nampanirana anazy. Izay alefany makany amin'ny tany, aroarin'ny tompo ny tany ny fonao tahaka ny tany. Ahoana fanoharana taon'i Jesosy amin'ny Luka 13:12. Nisy tany anankiefatra tao. Tany lonaka, tany ao amin'ny tsilo, tany eny amin'ny vato, dia ina le tany fa teny amoron-dalana. Tany daholo ireo. Fa ny tany anankiray ihany, tany lonaka, nandray ny teny dia ny tompo avy zato eny. Fa ny tany anankitelo, tany tsy nandray ny teny. Nandray ny teny ihany fa tsaingohan'ny fody. Tratra ny fakapanahy, very ny teny. Nandray ny teny ihany fa be da be ny fanahina sy ny tahotra. Dia rehefa tonga ny fitsapana sy ny fizahantsoetra dia lasa le teny. Nandray ny teny ihany fa eny amin'ny vatolampy marivo. Zany hoe misy karazany. Tsika reto zao mandray teny eto dia samy misy karazana toe-po eto. Fa ny riko dia mba toe-po tany lonaka daholo. Mba handray le teny dia ho tonga hitombo le teny. Dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe ny tany izay olovanao dia tany be tendrombohitra, lohasaha, mavokatra, ny mason'ny tompo mitsinjo azy isan'andro anandro. Ny tany dia mahazo ranonoran-danitra. Io teny arabaky teny aloha amin'ny tany Kanana izay nolazainy. Fa ho antsika zanak'Andriamanitra izay mandray ny hevitra ara-panahy ty teny ity dia izao, mba hiroborobo ara-panahy hatrany ene ianao. Mba hahery ianao, tsy ho lavo anaty fakapanahy. Mba hahery ao anaty fizahantsoetra. Mba hijoro vavolombelon'i Jesosy, ho vavolombelona fahamarinana, amin'ny fahamasinana, amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Fa ny tompony efa manome toky, ny tompony efa miteny. Ao amin'ny Mpanjaka voalohany 7 dia misy teny koa hoe ny masoko dia eo foana. Mpanjaka voalohany 7:7. Mpanjaka voalohany 7:7. Mpanjaka voalohany 7:7. Ary hoy Jehovah taminy: efa reko ny vavakao sy ny fifonanao izay nataonao teo anatrehako. Koa efa nao masiniko ity trano nataonao ity, mba hampitoerana ny anarako mandrakizay. Ary ho amin'ity mandrakariva ny masoko sy ny foko. Ho amin'ity mandrakariva ny masoko sy ny foko. Ary raha ianao mandeha eo anatrehako, tahaka ny nandehanan'i Davida rainao tamin'ny fahitsin'ny fo sy ny fahamarinana, ka anao arak'izay rehetra nandidiko anao ary hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko, dia ampitoeriko mandrakizay amin'ny Israely ny seza fiandrianan'ny fanjakanao, araka ny nolazaiko tamin'i Davida rainao hoe tsy ho diso zanakalahy amin'ny seza fiandrianan'ny zanak'Israely ianao.
dia ry amin'ny farany andrasolotoizasika fa raha miala amin'ny fanarahana ianao, fa raha miala amin'ny fanarahana kosa ianareo na ny zanakareo ka tsy mitandrina ny lalako sy ny didiko izay nataoko teo anoloanareo fa mandeha manompo andriamanikafa sy miankohaka eo anatrehany, dia hofongorako sy eo amin'ny tany izay nomeko azy ny Israely. Ary ity trano izay no hamasiniko ho an'ny anarako ity dia hofongorako sy eo masoko, ary ny Israely ho tonga ohabolana sy ambety teny any amin'ny firenena rehetra. Ary na dia avo aza ity trano ity dia mbola hitalanjonana izay rehetra mandalo izy, sady isitrisitristrany ka hanaovany hoe naninona re no dia nataon'i Jehovah toy izao ity tany sy ity trano ity. Ary isy amaly hoe satria ny olona nahafoy an'i Jehovah Andriamaniny izay nitondra ny razany nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, ary nikikitra tamin'Andriamanikafa sy niankohaka teo anatrehany ka nanompo azy, dia izany no nampidiran'i Jehovah izao loza rehetra izao taminy. Amen. Zany hoe teny tsotra tiany tompo-apetraka amintsika dia izao. Amin'ny voalohany izy miteny hoe no masoko, ho eo mandrakizay ny masoko, nefa ry amin'ny farany ry indray dia hoe hofongorako, hopitehako. Inona zany ny fepetra mahatonga mason'Andriamanitra ho eo? Fitandremana didiny, fankatoavana, fanaovana ny sitrapony. Falitsika mandray ny tenin'Andriamanitra hoe ny masoko eo aminao mandrakariva. Falitsika mandray ny avatry ny tompo hoe masoko eo mandrakariva, hijerenao foana. Fa ny tompo mitaky zavatra amiko sy aminao hoe ankatoavy ny tenin'Andriamanitra, ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Zany zany raha mamaky ny tenin'Andriamanitra manomboka amin'ny Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsy, tsy miovy io Andriamanitra io, fa natao amin'ny Genesisy ihany ny hatrary amin'ny Apokalipsy. Ary zavatra napetraka Andriamanitra voalohany rehefa ndresaka tamin'ny Adama sy Eva izy dia fankatoavana, fankatoavana, obéissance amin'ny tenin'Andriamanitra. Indray tsika olombelona, izaho dia izay mahafinarinaritra amin'ny teny io ihany raisiko. Rehefa miteny amiko ny tompo dia izaho manifana, mifiltre. Izay mahafinarinaritra dia ataoko, izay tsy mahafinarinaritra ohatry ny hodikodiko fanina. Fa ny tompo mitaky zato isan-jato fankatoavana amiko sy aminao ny tenin'Andriamanitra. Hitsinjo anao ny masony, hijerenao izy, ary eo amin'ny mandrakariva ny masony. Zao ny lazainy, ianao raha vao mivily, ianao raha vao mialamiko, ianao raha vao tsy mankatony teniko ary manaraka ny fitsipiko, dia hiala aminao, tsy ho eo aminao. Zany hoe misy feperana an'Andriamanitra. Isaka mijeritsika zavatra napetraka Andriamanitra, natonga ny fahalavonany dia noho ny tsy fankatoavany. Tsy zay. Natonga ny fahoron'ny olombelona nge dia noho ny tsy fankatoavany. Napetraka Andriamanitra ny sitrapony, lazain'Andriamanitra ny tiany atao, fa nisy tsy fanekena atao, nisy fiodinana atao amin'ny Eva, nisy fiodinana atao amin'ny Adama, dia lavo. Dia mavitrika tsika, marisika tsika, falitsika, maherintsika mandray tenin'Andriamanitra hoe hijery mandrakariva ny tompo, eo amiko foana mason'ny tompo isan'andro, zava-dehibe zay. Fa hosetra zay, manana fo mankatoa ianao, manana fo tsy miady hevitra ianao amin'izay sitrapon'Andriamanitra. Fa inona ny sitrapon'Andriamanitra aminao? Inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao, amin'ny tokantranonao, amin'ny asanao, amin'ny fanomponao, amin'ny fiainanao ray manontolo? Mangetaheta ahalala ny sitrapon'Andriamanitra ve tsika ary manana faniriana hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra? Fa isika olombelona mafimafy atoko zay tsika, mafimafy fo zay tsika. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra masay zanak'Israely hoe iza moa ny adala ohatran'ny oloko? Manatsofina ihany nareo fa tsy mandre, manana maso ihany nareo fa tsy mahita. Ary hoy Jesosy, hoy Andriamanitra mihitsy milaza zanak'Israely tamin'izany fotoana hoe adala ny oloko. Izaho tsy mba fantany, zaza tsy misy saina izy sa tsy manam-pahalalana, raha nenao ratsy dia endry izy, fa nenao tsara tsy fantany. Salamo 2:30 dia milaza hoe, Salamo 2:30 dia milaza hoe hitsinjo anao ny masoko ka n'olo-tsainanao aho. Tsara koa zay. Fa rehefa mamaky an'io salamo ianao dia ozy izy miteny hoe aza manahaka ny soavaly, visy lamboridi ny hitazomana azy, fa tsy mety izy.
tsika zany tena tia ny tompo apetraka hoe ny tompo tsy ametraka visy lampridy aminao fa ny tompo mametraka liberté aminao. Anaiky ianao sa tsy anaiky, ankatoa ianao sa tsy ankatoa, anaraka ianao sa tsy anaraka. Fa arakaraky ny fanapaha-kevitra ao ny fiatraikany ny aty aoriana. Dia eo ny fitahian'Andriamanitra, eo ny fanasoavan Jesosy Kristy, eo ny zavatra rehetrarehetra omeny antsika. Dia avy eo ny tompo miteny hoe tandremo ianao sao dia mivily ka manompo andriamanin-kafa. Ka manompo andriamanin-kafa. Mivily miala amin'Andriamanitra. Fa loza ny fialana amin'Andriamanitra. Tena tiana zaraina amintsika zany dia zao. Rehefa mijery ianao ny tompo, rehefa mitsinjo anao ny mason'ny tompo, mandrotsaka fitahiana, fahasoavana sy ny fanambinana aminao izy, fa zao ny tenenina aminao, aza miodina amin'ny tompo ane ianao. Aza miala aminy ane ianao. Aza ho isan'izay mafony ianao, fa ho isan'le mpankatoa ny tenin'Andriamanitra. Mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Rehefa indray andro nefa nisy olona tonga nandeha nitady an' Jesosy tao amin'ny toerana anankiray, tsy tadidiko na sinagoga na tao tempoly dia nitady azy. Izy miaraka amin'ny mpianatra eo, izy mampianatra mitory. Dia avy ny olona tena avy any an-tokotany niditra. Ianao izy tao variana fotsiny fa ny reninao sy ny rahalahinao mitady anao ivelany ao. Dia hoy Jesosy, iza moa ny reniko, iza moa ny rahalahiko, iza moa ny anabaviko. Ny reniko sy ny rahalahiko sy anabaviko izy dia zay rehetrarehetra miaino ary mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra dia mila ankatoavina zay rehetrarehetra omena antsika, zay rehetrarehetra zaraina amintsika. Ary zao tena loza, arakaraky ny alalanao ny tenin'Andriamanitra io no be da be ny zavatra adinina aminao. Be da be ny zavatra adinina aminao satria zavatra efa hainao daholo, zavatra efa fantatrao daholo. Ka rehefa tonga ny faladinana dia tsisy hevitra intsony hoe tsy nalala, tsy nafantatra, fa efa fantatrao avokoa ny tenin'Andriamanitra, efa fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa eo amin'ilay fanatanterahana, aiza ho aiza. Any amin'ny fiahoriana, any amin'ny fijaliana, any amin'ny enfer ozy izy dia fikasana tsara be da be any. Io raha lasaina bavy tsy ny fikasana tsara fa fanatanterahana. Aiza hoe sika ny amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Aiza hoe sika ny amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Aoka ho mpankatoa ny teny ianareo fa azo mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tena anareo. Jakoba milaza an'izay. Aoka ho mpankatoa ny teny, aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tena anareo. Tsy aro voatanisantsika daholo nefa le teny mila katoavana. Efa voasoratra ao anaty Baiboly ao le izy. Efa voalaza ao anaty Baiboly ao le izy. Dia miankina amiko sy aminao ny ankatoa ny tenin'Andriamanitra na tsy. Fa miankina amin'ny fankatoavako ny tenin'Andriamanitra no anasevan'Andriamanitra fitahiana sy fanambinana ho ahy ihany koa. Te ahazo ny fomba an'Andriamanitra sika. Te ahazo ny fitahian'Andriamanitra sika. Te ahazo ny fitsimbinan'Andriamanitra sika. Nefa sika tsy mety ankatoa ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mety fe zany. Mety fe zany ozy nareo. Oabolana dia milaza hoe ny alehan'ny olona no mahasimba, ny ataon'ny olona no mahasimba ny alehany. Dia amin'i Jehova no sosotra ny fony. Misy fotoana zany mizara tsisy idiran'i Jesosy mihitsy. Misy fotoana mizara tena tsisy idiran'i Jesosy mihitsy. Fa noho ny zavatra ataonao, noho ny zavatra nalehanao, noho ny zavatra teneninao, noho ny zavatra saitsainao, noho ny zavatra zay tsy araka sitrapon'Andriamanitra ataonao dia automatika ho azy miatraika amin'ny fiainanao ny zavatra tsy mety. Dia ho an'ny malagasy rehetrarehetra, ho antsika tsirairay avy eto, ny fankatoavana ny zava-dehibe. Ny tompo efa tiantsika mialoha ny tiavantsika azy. Tsy mola teraka akory ianao dia efa vita ny famonjena. Efa nomanina talohan'ny famonjena zao tontolo zao ny zanak'ondry, ny ranjanak'ondry tsy misy kilema. Fa anjaranao sisa no mankatoa. Fa zay ny différence. Diso be ny fampianarana milaza hoe ny tompo tianao foana. Ary ianao na anaty fahotana raha tsy maninona fa zay ngely ny afatesana Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Dia raha manota ary ianao dia tena mety ny tompo fahasoavana. Diso be le fahasoavana hoe le fahasoavana tiana tenenina hoe manota ihany fa tianao Jesosy. Mifohy ihany sigara fa Jesosy ny fitiavany. Misotro ihany toka dia mamimamy kely Jesosy fitiavany. Ataovy ihany le risoriso sy le kolikoly sy le fraude kely fa tsy maninona Jesosy ny fitiavany. Fa zay nge le fahasoavany tsy vitanao ke io e.
Tsy vitanao nge miala amin'ny sigara io e. Tsy vitanao nge miala amin'ny toka io e. Aiza ny anarahanao ny taratasy ara-dalàna rehetrarehetra io. Ny olona rehetrarehetra tsisy manaraka an'io. Ianao mba hanao taratasy mety sy marina eto daholo. Fa zay ny lala. Misy ranabavy zay any makatony tenin'Andriamanitra tsisy hevitra. Asaina mandonga impôt a. Efa tonga ao amin'ny impôt izy dia leo amin'ny impôt indray miteny aza aloha daholo io fa mba kelikely any aloha. Io ny voasoratra dia io daholo ny alohako. Dia ozindray ny tao amin'ny impôt hoe ianao ny olona rehetrarehetra zay tonga eto zay kelikely daholo ny alohany, ianao ty tady alohanao daholo. Zay ny sitrapon'Andriamanitra izy dia ho alohako daholo io. Aza mety asiany lasitra zao tontolo zao ianao hoe zao ny ataon'izao tontolo zao dia zay koa nataontsika. Tsika tsy voatery. Ndray andro tamin'ny faraparan-taona iny zay hoe mandao mba etsena kely mamiditra grande surface. Be olona takin'iny. Hoy zay ndao hiverina ngatsika voatery hividy zavatra ao. Ngatsika voatery hilahatra filarana be. Misy zany fomba amin'ny Babilôna. Fomba amin'ny Babilôna ohatrany hoe tsy maintsy mandeha miantsena, tsy maintsy mihinana gisy, tsy maintsy mihinana gany, tsy maintsy manao anty. Normatsika normal lanitra. Ozy mihitsy zay fanorana kely zay mianadava piraitam-po amin'ny tompo tamin'ny 25 desambra hoe tsy hitanareo mahafinaritra be ve le libre ao amin'ny Jesosy. 25 desambra ao an-trano mipetraka tsara dia makaina dia matory dia tsy voatery hoe gisa na gana na inona fa tsy izay lokanay tao tsy haiko hoe na baolina ny tao sa inona. Tsisy apetraka lasitra zao tontolo zao hoe 25 desambra. Mamonjy fotoana amin'ny enina maraina, mamonjy fotoana valo maraina. Ny akanjo mafana be nefa ny ainandro efa migaingaina mbola tereniny costard sy ny kravaty sy ny sisa. Tereniny fomba fanao, aza manaiky tereniny fomba fanao zany fa fahafahanao amin'ny Jesosy. Libre ao amin'ny Jesosy. Asa razana reo zany zavatra tiako tenenina zany. Misy fotoana zany misy zavatra apetraka zao tontolo zao hoe tia ny norme, tia ny atao. Ohatran'le resaka vola teo, ohatran'le resaka impôt teo, ohatran'le resaka hoe etra sy ny vola mila aloha. Ny akamarony nge tsisy mandoa e. Dia raha zay ve ny ataon'ny akamarony, dia izay koa nataonao. Fa ny akamarony no arahanao sa Jesosy? Jesosy ary nandoa etra. Ozy izy Matsempeter hoe andala maka an'le trondro ao anaty rano ao. Dia misy piesy vola ao alainao. Dia rehefa mahazo an'iny vola iny ianao aloavy ny etranao dia mba aloavy amin'iny koa ny anahy. Ringana ny oloko noho ny tsy fisiany ny fahalalana. Mandray tenin'Andriamanitra tsika, nefa tsika tsy mankatoa. Any amin'le fiainantsika isan'andro san'andro ange, le vie pratique ireny mila fankatoavana an'le tenin'Andriamanitra. Mila fijoroana. Ianao zao tsika tsirairay avy mipetraka eto tsika rehetrarehetra eto zao tokony bianco mandendeha. Inona ny bianco mandendeha? Miady amin'ny kolokolo daholo tsika ireo. Fa tsisy birao mitokana fa ianao miady amin'ny kolokolo, any amin'ny birao ianao reseo ny kolokolo. Reseo ny alatra, ny risorisy sy ny fraudy. Fa zay tokony fahamarinana dia ino no arahanao? Ny marina ve ny ao anatinao dia tsy hanao ny marina ianao. Ny anaran'i Jesosy Kristy dia hoe lalana sy fahamarinana ary fiainana. Koa le fahamarinana ny ao anatinao, dia ianao ve hijoro amin'ny tsy fahamarinana? Dia ianao ve hanaiky ny tsy fahamarinana? Tia hampahery anao azy efa ao anatin'ny fahamarinana, mijoro ao. Tia hampahery anao azy efa tsara fanahy, tohizo ny fahatsaram-panahinao. Tia hampahery anao ianao zay efa malala tanana manome, tohizo ny fahatsaranao tanana, fahalalao tanana manome. Ny divay nomen'le mpanasa tsara foana hatramin'ny farany. Ny fanaon'ny olona ozy izy, ny divay tsara no alefa ny aloha. Dia rehefa vitsy zay dia le ratsiratsy nomeny. Zany zao tontolo zao. Fa ianao, raha mpanjaitra ianao, na mpanao mofo ianao, na mpanao hotely ianao, na mpanao sakafo ianao, ninona nataonao? Tsara le izy tamin'ny voalohany, aoko tsara foana iny hatramin'ny farany. Fa misy ny akamarony zany ny eto Madagasikara ohatr'izay. Fa misy ny tsara foana moa. Fa voalohany le izy tsara dia rehefa hoe ohatra ny ratsy foana fa zava-koatsony. Fa raha manana an Jesosy ianao, tsara ianao tamin'ny voalohany, mbola tsara foana ianao. Halleluja! Fa tsy hoe reraka aho. Za foana ve ny andefitra aminao? Za tsy andefitra tsony amin'ity 2019 ity ka. Efa reraka nandefitra 2018, nandefitra 2017, nandefitra 2016. Za tsy andefindefitra tsony zao. Perte ianao. Reraka fotsiny ianao zany nandefindefitra teo, avy eo ianao tsy naharitra tsony.
Za tsy ame vola tsonika, za fa nalala tanana nanome foana nanolotra foana. Za tsy ame tsony fa lasa anao ka ihihatra am'ty 2019 ty. Perte anao. Efa nanomboka tamin'ny tsara ve ianao dia anao ratsy e? Efa nanomboka tamin'ny fanavy ianao dia efarana amin'ny nofo e. Satria ve mananany amin'ny hoavy ianao? Satria ve mataotahotra ny amin'ny hoavy ianao? Dia lasa mitandritandrina sy lasa ty tena sy mijery anao foana. Ozy le irany vonjy zay hoe ho tanako ny tarigetra. Mba niezaka aho izy nandefitra. Jereko ilay olona le feriko toa ohatran'ny mbola izy indray miseho mazana. Niezaka madio am-po, ny hafa toa tsisy madio am-po. Niezaka mba mpampiavana, toatra tsy hitako ihany ohatran'ny za foana ny resy. Fa hoy izy hoe noho ny teninao zay mampahery ahy, tsisy fiadanana ao an-dratsy fanahy. Voafetra ny andro rehetra, ho tanako ny tarigetra. Tazomy zay tsara. Efa nanao ny tsara foana ianao dia tohizo ny manao ny tsara. Efa nahafohy foana ianao dia mba tohizo foana no mahafohy. Fa tsy lasa mahihatra ndray. Efa nisy fahafohizantena ho an' Jesosy dia betony amin'ny hoe mbola hafohy tena ho an' Jesosy foana. Fa tsy hoe za tsy dia asa firy tsony aloha amin'ity taona ity. Alleloia. Fankatoavana raha lasaina bavy a. Fankatoavana. Miainga amin'izay ny zavatra rehetrarehetra. Ho an'ny tokantranonao io, ho an'ny asanao io, ho an'ny fianaranao io, ny fankatoavanao an' Jesosy, ny ahitanao fambiazana sy ny fomba ny tompo anao amin'io rehetrarehetra io. Zay fotsy, zay ny cléany. Zay ny cléan'io rehetrarehetra io. Be da be nge ny lalana nasain'i Jesosy ny ale zay e. Be da be nge ny zavatra tena hoe asain'i Jesosy tsy maintsy atao e. Ary ankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Indray manavesatra anao. Fa ianao rehefa matsapa hoe mankatoa ny tenin'Andriamanitra, tsapanao ny fitahian'Andriamanitra, tsapanao ny fiadanan'Andriamanitra, tsapanao ny fomban'Andriamanitra. Fa tsy ianao an'ilay hoe manaja imolotra fotsiny tsika fa ny fo lavitra. Alleloia. Dia ny amin'ity taona vaovao ity zany dia zao, mba olona mankatoa ny tenin'Andriamanitra tsika. Mba olona vonona mankatoa ny tenin'Andriamanitra tsika. Na hamoizana ny zavatra maro ary. Satria rehefa tonga io tenin'Andriamanitra io e. Afoizana zay tsy ankasitrahan'Andriamanitra io e. Niditra tao amin'i Jesosy Kristy Zakaiosy. Niditra tao amin'i Jesosy Zakaiosy. Rehefa niditra tao amin'i Jesosy Zakaiosy, iza moa Zakaiosy? Mpamorietra. Mpamorietra fotsiny ve? Lehibeany a? Lehibeany mihitsy. Ina moa zany lehibe amin'ny mpamorietra? Direkteran'ny impôt. Tonga tao amin'i Jesosy a, tonga tao amin'ny direkteran'ny impôt Jesosy. Ka io na niritady mafy an'i Jesosy e. Fa nisy tsy nilamina angamba tao amin'ny fiainany tao. Efa nisy dosie maromaro navesatra angamba tao amin'ny tao a. Direkteran'ny impôt zany tsy zavatra mahory zany raha maso e. Sao nataony? Tsy zavatra mampahory zany fa anana daholo ny rehetrarehetra. Fa tsy ny fanananao rehetrarehetra midika fa manana fiadanana ianao. Tsy ny fanananao zavatra rehetra midika fa manana fitsarana sy filaminatsaina ianao. Tsy ny lamina izy e. Navita miankazo mihitsy izy rehetrarehetra olon-dehibe miankazo. Fa inona ty ataon'ny direkteran'ny impôt ty miankazo ery ambony ery? Mba midina raha mba direkteran'ny impôt ihany lalao nefa miankazo eny ambony eny. Efa mafy le pression. Efa mitady famonjena mafy. Efa mitady famarinana. Efa mitady fiadanana. Fa tsisy. Dia lasa tsisika mihitsy izy hoe tena hijeren'izay Jesosy. Zay ako a. Tsy maintsy hitako zay. Nianika hazo izy hijeren'i Jesosy. Hoy Jesosy midina faingana ianao teny. Tsy maintsy mitoetra ao aminao a. Marika fanetreteny zay hoe midina faingana. Marika ny fahafoizana ny zavatra rehetra zay hoe midina faingana. Rehefa nidina ny an-trano tao amin'ny Zakaiosy Jesosy. Nisy fankatoavana tao e. Jesosy tsy nila ny teny betsaka. Ahoana le dossier an'le société ry, ahoana dossier an'ry entreprise ry, ahoana ny impôt an-tato, ahoana. Tsy nila nilazan'izany Jesosy. Tonga fotsiny Jesosy, présent eo. Rehefa présent eo Jesosy, miaika eo azy fotsiny e. Laza tsy anontaniany Zakaiosy.
Zay ia mahafinaritra amin'ny Jesosy hoe nandray tsy mila miteny besaka fa tonga fotsiny ao dia milaza tsy anontaniana ny olona. Tonga dia milaza tsy anontaniana fotsiny. Fananako, ny atsasaky ny fananako. Ny atsasaky ny fananako. Raha nanana 1 milliard izy zany 500 millions mena amin'ny malahelo. Ino tompony atsasaky ny fananako omeko ny malahelo. Tsy vitan'izay ihany. Fa raha nisy azoko tamin'ny tsirariny dia onerako ao. Onerako avy efatreny quadruple. Amin'ny lalàny jiosy dia double. Fa tena hoe napetra mihitsy quadruple. Omeko ho an'ny malahelo. Onerako avy efatreny. Zany le fibebahana. Zany le miaraka amin'ny Jesosy. Rehefa tonga io tenan'Andriamanitra io, tsy matafandrimandry anao io. Rehefa tonga ny tenan'Andriamanitra milatsaka ao aminao, tsy matafandrimandry anao io fa tonga dia reglena daholo ny dossier rehetra. Ka amin'ity taona vaovao ty mba ho regle daholo ny dossier rehetra. Loarany tompo tsirairay ao daholo. Ahoany ty, ahoany itsy, ahoany zao, ahoany ry. Zay nge le mason'ny tompo mijery. Mason'ny tompo mijery koa, aiza ny tena lavakato. Aiza ny tena misy calcul tsy mety ato. Masona auditeur koa io. Hainao zany auditeur zany, auditeur amin'ny société. Tonga dia mijery zany hoe aiza ny misy zavatra. Rehefa tonga ny auditeur matahotra daholo ny ao ampiasana. Rehefa misy tsy mety ao dia matahotra. Ka io auditeur ambony indrindra, auditeur ambonin'ny auditeur Jesosy. Dia tena mba ho azavain'ny tompony zasy ianao tsirairay avy amin'ny tokantranonao, tsy ao anaty oziny, tsy ao anaty langa, tsy hitsangana eo ambony risoriso sy ny tsy fahamarinana, fa mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleloja! Ny solution io raha lasa nabavy dia zao, Jesosy miditra ao anatinao, be da be nge manana fikasana tsara 1er janvier, fa 5 janvier dia efa mirotany. Tonga ny 1er janvier, za tsy io kizitana aminao tsony. Dia mandeha aloha 1er janvier mety ça va. Coucou. Efa misy matezitra va? Mbola mafy tsara. Tonga ny 2 janvier mbola ça va. Fa tsy voatananao ely io raha ny herinao sy ny tanjakao. Mipoaka indray ianao. Rotana indray le mba fikasana tsara tamin'ny 1er janvier. Kefa narota ihany dia aleo anota foanako. Menao fa mety ianao zay. Bezaka le fikasana tsara. Amin'ity taon'ity tena ifo maraina foana ary tsy ho tara tsony any ampiasana. Natao ny herinandro tsy tara. Tapitra ny herinandro tara foana indray. Tena za tena nanapa-kevitra amin'ity taona vao ity. Za ranga tsy hanisy lolo-posy alina amin'olona izany tsony. Misy olona potra ny Jesosy tampoka tsy ampopozinao io. Mirokatra daholo ao anaty ao rehetrarehetra nampisan'ilay fialonana sy fahatezerana indray. Tsapain'i Jesosy ianao. Ka io ny tenan'Andriamanitra ao amin'ny Zakaria dia milaza hoe tsy amikery tsy ampatanjahana. Fa mifanahako Jehovah. Ny solution amiko sy aminao zany, ahafahanao mankatony tenan'Andriamanitra. Zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Puissance tena manova nge zany puissance atao amin'ny Zakaios zany. Manova tanteraka. Ny ampitson'iny zany, teonio zany tonga dia nazava be ny dossier-n'ny Zakaios. Tsisy atahorana intsony fa lamina. Ka ianao koa nge ny irariko mba tonga dia rehefa vita tena milamina be ny dossier-nao amin'ny Jesosy. Alleluja! Mahafoy, mandao, miala amin'izay tsy akasitrahan'Andriamanitra. Ary ny herin'ny tompo no mitarika anao ny amin'izany. Fa be da be manana fikasana tsara ozy mantsy ianao fa tsy vita zany rehefa avy eo. Fa zay rehetrarehetra mandray an'i Jesosy, ny vahaolana tiako tenenina aminao dia zao. Raha tsy niantrano tao amin'ny Jesosy, raha tsy niantrano tao amin'ny Zakaios mihitsy Jesosy, tsy nisy ny famerenana iny. Raha tsy niantrano tao mihitsy Jesosy. Azonao ve zany tiana tenenina zany? Tiana tenenina aminao koa dia zao. Raha tsy Jesosy mihitsy niantrano ao aminao, tsy hisy ny fibebahana marina. Raha tsy Jesosy mihitsy ny miantrano ao aminao, tsy afaka anao ny sitrapony ianao. Dia ataovy mibahana ao anatinao izy.
mandraisa an Jesosy, mandray ny herin'ny fanamasina ianao, manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra, mankatoa ny ten'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Anisany modely voalohany fankatoavana dia Jesosy. Filipianina toko voalohany dia izy hoe aoko aminareo zao sainy zao izay tao amin'ny Jesosy Kristy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra ara sy nataony zavatra ho fikirana mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'nakany ny endriky ny mpanompo. Dikan'izay dia zao nankatoa Jesosy hatramin'ny farany. Teo amin'ny Getsemane Jesosy efa nanipo gan, raha sitraka ao dia sory amiko ty kapoky ty, nefa aoka tsy ny sitrapokany eny atao fa ny anao. Inona ny tiany Jesosy tenenina? Raha azo esorina ihany dady ty ory ty, inona le ory? Le izy ho vonoina, le izy anao an'le mission mihitsy zany e. Teniteny mihitsy nge Jesosy nge ny negosy tamin'ny rainy hoe inona ny azo atao e, sao dia misy solution hafa e. Nangataka mihitsy Jesosy. Fa ozy ny tompo hoe eo ihany ianao. Dia ozy Jesosy hoe raha sitraka ao nefa raha sitraka ao, aoka tsy ny sitrapokony atao fa ny anao. Mba ho teninao koa zay amin'ity taon'ity hoe aoka tsy ny sitrapokony atao fa ny anao. Rehefa avy eo naniraka anjely ny rainy nanoana azy. Naniraka anjely ny rainy nanoana azy. Zany hoe ao anatin'ny adinao io, ao anatin'ny fitsapahanao io, te anao sitrapon'Andriamanitra, miantsoa ny tompo, dia hamonjy anao izy hanafaka anao. Fa ohatr'izay ny tamin'i Jesosy, namonjy ny tompo, nanafaka. Navitan Jesosy ny mission. Ny missionko sy ny missionao koa amin'ity taon'ity, ny andeha amin'ny fahazavana, ny andeha amin'ny fahitsiana, ny andeha amin'ny fahamarinana, ny andeha amin'ny fahamasinana, ny andeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Tsy vitantsika zany raha tsy Jesosy ny ao anatsika. Tsy vitantsika zany raha tsy manana fiainam-bavaka tsika. Tsy vitantsika zany raha tsy eo ny fanamasina. Noho izany fankatoavana midika fiainam-bavaka. Mba ahery ianao. Fankatoavana midika finoana. Ny finoana dia mitarika ny fankatoavana. Zay revo ireo olona rehetrarehetra manomboka amin'ny Genesis reo ary tantaran'ireo ohatra hoe i Abrahama, ohatra hoe Noa, ohatra hoe ry Lota, izay ihany koa Davida, ireo olona rehetrarehetra ireo nisy zavatra nasaina nataony. Nasaina nataony Noa ny samby fiara. Raha tsy nanao samby fiara Noa dia inona zavatra nitranka? Maty tao daholo izy. Nasaina niala tao a Sodoma sy Gomora Lota, raha tsy niala tao izy dia inona zavatra nitranka? Maty ny afo tao ihany koa izy. Nasaina niala tao amin'ny tanànany, niala tamin'ny fianakaviany i Abrahama, raha tsy niala tao izy dia ahoana? Tsy nisy tsika dia taranaka Abrahama ampinoana. Fa nandao izy, reo olona rehetrarehetra reo rehefa naheno ny tenin'Andriamanitra dia nankatoa, niala, nankatoa izay rehetrarehetra lazay ny tenin'Andriamanitra. Amiko sy aminao koa, rehefa maheno ianao dia ankatoavy ilay tenin'Andriamanitra. Ankatoavy ilay sitrapon'Andriamanitra. Fa aleo manao sitrapon'Andriamanitra dia ho halan'ny olona. Tsy izay hoe ila fity amin'olona nefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Hoy izy Paoly hoe olona ve no ilako fity? Raha mila sitraka aman'olona tsy mpanompon'ny Kristy. Olona va no ilako fity sa Andriamanitra? Raha mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompon'ny Kristy. Misy vidiny io fankatoavana tenin'Andriamanitra io fa lazaiko anao. Misy vidiny io. Mamay amin'ny nofo io. Mamay amin'ny nofo io. Mamay ny nofo rehefa mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Fa ny nofo nefa tsy manana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny nofo efa nombona teo amin'ny azy fijaliana. Ny faniriany sy ny filany. Dia mifanohatra io. Raha ohatra zany ianao mamay, misy combat, ankatoa ilay tenin'Andriamanitra, misy soin atao, dia tsaroa fa normal zay satria ilay nofo manohatra. Fa zao rehefa aminao ny fanahy dia ny fanahy manan-kery ahafahanao miala amin'ilay tsy ankasitran'Andriamanitra. Halleloja. Miala amin'ilay tsy ankasitran'Andriamanitra dia ho hitanao fa tsy ianao no nanao azy fa ny herin'ny fanamasina. Ny herin'ny fanamasina. Fankatoavana. Manaiky izay rehetra tenin'Andriamanitra. Tsy hainao izay ho toyany, tsy hainao izay hoe ahoana. Fa za Jesosy te hiditra ny lanitra. Ahoana izay tenin'Andriamanitra, izay rehetra manao tompoko nge hiditrany fa izay manao sitrapon'Andriamanitra. Izay manao sitrapon'Andriamanitra ny hiditrany. Ka question de vie ou de mort zany ty. Miatra manainty, raha ankatoa hiditra ny an-danitra. Raha tsy ankatoa efa fantatrao zao. Fa tokony ialana tsy ny ialanao. Raha miziriziry amin'io ianao dia tsy mety. Raha miziriziry amin'io dia tsy mety. Fa rehefa miteny aminao ny fanahy masina, vonona tompo ankatoa dia izy manao lalana. Zay.
eo amin'ilay sakatsakana manao lalana izy, eo amin'ilay tsisy azo ole manao lalana izy. Ny fanekenao fotsiny hoe dakoro Jesosy. Io Jesosy dakoro izy izy, alao fa hoetiko ianao, ty atao, zao anaovana azy, ty anaovana azy. Hoetiny ianao. Fa ianao fotsiny vonona, anao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha vao mieritreritra lavitra be hoe dia ahoana zany le ry, dia ahoana le ohatran'izao, dia ahoana reto, dia ahoana ty, dia maninona zany ty. Ny hafarana ozy tsy ataoko ndraika. Ok'izao ndray aloha masana be zany. Dia miverina ianao. Fa ny finoana dia tonga dia matoko fotsiny reo ny zavatra misy Jesosy fa za dia andeha ambony rano ohatran'ny Petera fotsiny tonga dia andeha fotsiny aranga. Dia nandeha Petera. Tsika koa zany mila mandeha ambony rano. Amen. Le mandeha ambony rano zany ozy le rahalahy zay hoe tsy fantatra hoe na hatramin'ny roviana. Fa dia mandeha ambony rano. Inona mandeha ambony rano? Mandeha amin'ny finoana, miala amin'ilay tsy ankasiran'Andriamanitra, mandeha amin'ny zavatra tsy araka ny fisainan'olombelona, fa mandeha amin'ny finoana. Ary inona lazaintsika foana hoe natonga Petera ny anjera dia zao tsy nijery an Jesosy. Ny masonao koa zany mila aloha tia jerijery an Jesosy fa aza tia jerijery zavatra hafa. Mba hiena nefa fijerevanao telefônina Facebook amin'ity taon'ity. Zao lazaiko anao ary lazain Jesosy anahy tamin'ny maraina teo. Mbola be da be ny zavatra mbola mahagaga, zavatra mahavariana mataon'ny Satana amin'ity taona 2019 ity, zay havarinan'olombelona. Mbola be da be ny zavatra havariana amin'ny resaka teknôlôjia, amin'ny resaka digital, amin'ny resaka internet. Mbola be da be. Ary ireo zavatra ireo ampiasain'ny devoly ireo havarinan'ny olona. Lazaiko anao zany. Firifiry ny zazakely amin'izao fotoana dia efa manao solomaso. Inona ny tena antony mahatonga an'io manao solomaso? Lazaiko anao. Tsy foana tsinona. Mba hameo boky izy. Misy boky nge tsara be, boky aseo mamaky boky ny zanakao. Mba boky indray ny vakiana. Tsisy mahasolo amin'ny boky zany entre parenthèse zay. Be da be ny zavatra mbola ataon'ny devoly asondriana amin'izao 2019 zao. Teknôlôjia avolenta. Ampiasain'ny devoly io fa sain'ny tompo ampiasaintsika koa io esana hitoriana ny teniny. Fa be da be ny zavatra mahavariana, avariana. Fa tsika tsy mahazo variana, fa tsika mifantoka amin'ny Jesosy. Aleloia. Fa natonga amin'ny Petera lavo lasaka dia zao tsy nijery an Jesosy tsony izy. Eritrereto an-tsaina ianao ilay an-tsaina raha ianao io hoeto amakeny aminao. Avia rozy Jesosy. Rehefa nandeha izy nandeha izy. Nanomboka aloha pahavoalohany fa nanomboka pahafaharoa mety tsara izany mety izany jery an Jesosy. Fa vakio tsara anaty baiboly hoe rehefa nijery tetỳ ambany izy hitany fa nitopatopa ny onja, topatopa ny alon-drano, rehefa nijery an'iny izy rendrika. Satria tsy tany amin'ny Jesosy tsony ny masony. Ianao koa mety efa tany amin'ny Jesosy foana ny masonao fa avy eo anao mba nijerijery ny hafa hoe reto koa toa ohatrany za foana ve nijery an Jesosy. Dia lasa tsy mandefitra, lasa tsy mamela heloka, lasa tsy mahafoy, lasa tsy mazoto, lasa tsy engagé. Satria mijery ny hafa hoe ny hafa koa toa variana, za koa zany mba variana. Raha variana ny hafa ianao aza variana. Halleloja. Raha miverina ny hafa ianao aza miverina. Raha tsy mamela heloka ny hafa ianao mamela heloka. Raha tsy tia ny hafa ianao aoko tia. Raha mandany tenany. Raha tsy mandany tenanao an Jesosy tsony ny hafa, fa lasa manipoka sy variana miembotra, ianao aza miembotra. Fa ianao aoka andany tenanao mandrakariva, dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro. Seul io araka amin'i Jesosy voalohany. Tsy maintsy seul aloha. Seul ngeny tany amin'ny kombahan'i Davida sy Goliaty. Seul ny tany. Ary natonga ny Davida nandresany Goliata, seul izy tany anefitra. Solo. Zasy Jesosy rery aloha. Nivoaka komba amin'izay avy eo rehefa niforon'i Jesosy, nitefen'i Jesosy, nivolavolain'i Jesosy tao amin'ny mangingina tao. Nivoaka amin'izay avy eo midaraboka Goliata. Fa tsy nidaraboraboka fahatany tamin'izao fotsiny tamin'ny gratuit iny Goliata iny. Efa nisy ady be tany ambadika tany zay vao nahita Goliata nidaraboka ianao. So zitsika mahafinaritra ny miaraka amin'i Jesosy, mirolona foana ny miaraka amin'i Jesosy, mety be foana ny miaraka amin'i Jesosy. Misy komba raha lasaina bavy misy zavatra foy ao misy ady ao misy ranomaso ao misy alahelo ao fa zay vidiny. Raha tena hoe te andresy amin'i Jesosy ianao,
Misy torimaso afoy ao, misy anina tsy hohanina ao, misy sakafo avela ao, misy rano tsy sotroina ao. Rehefa hoe te handresy miaraka amin'i Jesosy, misy fankatoavana ao. Ka sy nandresiresy tamin'izao io Gôliath Davida io. Fa tany eny efitra tany izy, efa nisy liona tao, naka ny ondry, ny samboriny zany. Efa nisy orsa tao, naka ny ondry, ny samboriny zany. Zany hoe efa nisy intimité niaraka tamin'i Jesosy tany eny efitra. Za sy anao koa raha te handresy, manana intimité miaraka amin'i Jesosy. Komba hitanao ety ivelany, komba tsotsotra 5 minutes, 15 minutes, ny boxer. Fa ambadiky iny efa ataona ny maro reo mikotrana foana. De tsy miova amin'izany ny reglany eo amin'ny tompo. Mety mitory-tena ianao ety fefakadiny, na atsasakadiny. Fa ny komba ato ambadiky ny tory-tena iny efa heritaona. Halleloja! Ny ady ny fitsapana atao ambadiky izay efa tsy hainao hoe inona avy. Raha hitory teny an-dalana tsy vitany hoe za hitory fotsiny dia ilaza 5 minutes. Misy komba be ao ambadiky ao. Zanako marary, ianao marary. Ny zavatra be da be misamboara voala, komba daholo zany. Ka raha ianao no mijery ny hafa, taraiky ianao. Zay dia lazaiko antsika aloha. Marina aloha ry Paoly miteny hoe manahafa tahaka ny anafako amin'ny Kristy. Fa aleo tena Jesosy aloha ny jerena voalohany. Dia aza mifampapakatahaka. Dia aza mampita fiainana be loatra any amin'ny hafa. Fa reraka koa ianao, ny fiainanao tsy fiainan'ny hafa. Aza mampitovitovy amin'ny hafa. Inona ny tianao hoe Jesosy? Ny rano nohatran'iny, ny ano nohatran'iny, fa inona ny ianao amiko? Fa zay entin'ny nofo sy entin'ny filana. Fa tsy mitovy le hitondran'ny tompo. Tsy mitovy le zavatra entin'ny tompo. Tsy mitovy le zavatra hitondran'ny tompo azy. Aoka tokony tompo ianao fa aza mijerijery ny hafa. Halleloja! Dia zay le lazaiko zay hoe mba hiainana eny fotoana ijerevanao Facebook. Hiainana eny fotoana ijerevanao telefona. Fa mahavariana be io telefonina io. Taloha izy io appel fotsiny. Dia avy eo izy io SMS. Dia avy eo izy io appel SMS. Fa nivoatra be rehefa avy eo hitanao daholo zao tontolo zao. Dia zay no nataon'ny Satana maseny Jesosy hoe avika ianao vetivety. Nentin'ny Satana indray ny mpimasy fotsiny Jesosy hoe io zao tontolo zao imeko anao. Raha vonona ianao akohako eo anatrehako. Oentina Satana indray mpimasy fotsiny koa ianao amin'ny resaka internet amin'ny telefona io. Hitanao indray mpimasy zao tontolo zao. Raha vonona ianao dia meko anao izy raha iankohaka amiko ianao. Iza ny ankofanao, ny vola ve? Ny asa ve? Ny fananana ve? Ny materiel ve? Ny tenanao ve? Fa zay le zay hoe raha hanompo sapy ianao, raha hanompo Andriamanikafy ianao, ho loza ny anjoanao. Be da be tanora eto. Mba tsy ho tanora variana amin'ny rendrarendram-piainana ane tsika. Mba tsy ho tanora variana amin'ny lasa miteny foana hoe Facebook. Facebook misy mahatsara azy rehefa ohatra hoe manao asa ianao ka misy info tianao alefa na misy zatra tianao alefa. Fa mila mitandrina be rehefa vita ny info dia vonoina hoe Facebook. Tsy hoe to misy aniny ty, to misy anirany ty. Zany tsy miteny hoe tonga dia kopy eo tanteraka raha misy zavatra ilainao. Mila fahonoana tena, mila fahononam-po. Alleluja! Variny Petera. Tsy nijery an Jesosy fa nijery ny alon-drano. Rehefa nijery ny alon-drano ny rafy nijery. Fa hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo hoe mijery an'izy. Mijery an Jesosy, tompony finoantsika sy mpanefa azy. Za mino zato isan-jato. Fa raha tsy nijery ny alon-drano mihitsy io Petera io, fa nijery an Jesosy foana. Dia lazain'olona fa adala izy. Fa nefa izy tsy adala fa izy ny tena endry. Ianao koa raha mijery an Jesosy foana, ary tena hoe miaina amin'ny fahamasinana, amin'ny tahotra an'Andriamanitra, amin'ny fahamarinana, lazain'olona fa adala ianao. Fa zay le lazaiko zay hoe ny fahadalan Jesosy ara endry noho ny fahendreny zao tontolo zao. Tiako be mihitsy iny teny iny. Ianao hoe tsy mba tia an'iny koa? Ny fahadalan'Andriamanitra ozy izy dia endro noho ny fahendreny zao tontolo zao. Aiza ry Platon sy ry Sokraty amin'izany. Sy iza koa ireo manam-pahaizana sy manan-tsaina eto zao tontolo zao reto. Fa nomeny ny tenin'Andriamanitra tsaratsara mihitsy hoe ny fahadalan'Andriamanitra endro noho ny fahendrenareo reo. Fahadalan'ny fitoriteny io. Halleluja! Mijery an Jesosy, tompony finoantsika sy mpanefa azy. Mijery an Jesosy.
De rehefa fehezana zany le izy faranako ny teny de zao eo am' Jesosy foana ny mason'ny tompo mijery anao, mason'ny tompo mitsinjo anao ary izy miaro sy momba anao fa zao ianao ny mba tsy hivily, ianao ny mba tsy hiodina fa ianao isy fankatoavanao aminao ianao isy fiainam-bavaka ary tena hoe iantrano ao aminao Jesosy ary tsy hiala ao antsony mba tonga ny fibebahana ary ianao tsy hijerijery sy akatahaka ny hafa fa ianao hijery an' Jesosy. Haleloia. Ianao hijery an' Jesosy de ahoana moa zany fijerevana an' Jesosy zany ozy ianao. Zay tokoa zao mety fantaniana mipetraka hoe ahoana moa zany hoe mijery an' Jesosy. Tsy hoe misy saran' Jesosy ary amin'ny librairie ary akory. Na anisy postera be an' Jesosy zany satria mijery an' Jesosy hono. Mijery an' Jesosy amin'ny masom-panahy io baiboly io Jesosy ny ambarany, vakio ny baiboly, masotoa mandray tenin'Andriamanitra. Mivavaka rendez-vous am' Jesosy. Miaina araka ny tenin'Andriamanitra. Haleloia. Izany tena voaloboka ianareo sapany. Raha miray amiko ianareo de mamobe zay misaraka amiko tsy mahay manao na inona na inona. Io tsy mahay manao na inona na inona, tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa renao fa miraikitra amin'ilay tena voaloboka de mamobe ianao. Haleloia. De tena tiako zaraina amintsika izany teny zany hoe zay marina aoka mbola ie marina. Zay masina aoka mbola ie masina. Zay nanao ny sitrapon'Andriamanitra aoka mbola de ie hanao ny sitrapon'Andriamanitra hatrany. Amen. Fa tsisy afa-tsy Jesosy rahalahy. Tsisy afa-tsy Jesosy. De zay le tena tiako tenenina hoe averiko kely le hoe seul teo ianao sy Jesosy. Tsy fantatrao nge ny fotoana e. Tsy fantatrao ny ora e. Tsy mety tsy voreto foana e. Mety afaka tapabolana de tsisy tsony ty e. De raha tsisy tsony ty de ahoana? Tsy fantatra zay hitondran'ny tompo. Tsy haiko. Fa mandrapatonga zay de omeko anareo aloha zay rehetrarehetra omen'i Jesosy ana. Ary efa taonany maro nisy teto de efa nomena zay tokony nomena. Fa rehefa tsisy eto zao ny afatro. Mirindrina ao amin'ny efitra mangingina. Mivavaha. Tsy hiverina any Egypta tsony ene ianao. Tsy hiverina any Babilôna tsony ene ianao. Afarako mihitsy zay. De tsisy tsony ena mbovava lolo zay hiverina tsy hoe Babilôna ndray. Tena hoe ao am' Jesosy fotsiny ianao de hivavaka tsara ao am' Jesosy. Satria tena lazaiko anao hoe ty trano ty fahafoizana ranabavy nanome an'ity ho ampiasaina. Fa efa isy programa hafa ho ampiasainy zareo an'ity tany ity. De efa tsy efa isy zavatra hafa zany eto atoato. De tsy isy fivoriana tsony eto. Tsy fantatra hoe naroviana raha ohatra izy tonga de vonona rapizy de efa tsisy tsony an'ity amin'ny lahat. De tiako lazaina amintsika zany zay hoe aza mijanona ao anaty rotinina. Aza variana fa tena mienoa Jesosy de izy nibitsika. Rehefa tsy eto de tsy haiko zay mbola torin'ny tompo. Fa ty teny amintsika zay fotsiny hoe efa misy programa ampiasana ty tany ity amin'ny fomba hafa de tompo moa efa namena zay de isaorana ny ray aman-dreny zoka nanome an'ity taona ity fotoana rehetra zay ny esana sy ny toriana teto fa tsy haiko efa 5 taona mahery zay. Efa betsaka kosa era zazakely zay efa nay nandeha. Efa niteny, efa nitsangana, efa nisakafo. Ka raha ianareo koa ampanana haritra taona maro teto zay inoko fa efa tena tafajoro sy tafatoetra tsara ao am' Jesosy. Ary zay ny ataontsika hoe tsika tsy manangana atoko-pivavahana ny trano fivavahana tsika manao mpianatra ny firenena rehetra. De tiako zaraina amintsika zay zavatra zay hoe ny taona ho avy 2019 ty tompo andamina sy hitarika antsika am'izay sitrapony rehetra rehetra. Haleloia.